Tsara ny iteran'i Jehovah sy ny ankalazany anaranao ry avy indrindro. Ary any ambara ny famindraponao no ny maraina sy ny fahamarinanao no ny alina. Amin'ny valitorofolo sy amin'ny fiondokanga. Fampifalianao amin'ny nataonao Jehovah o, ny asan'ny tananao no ibiko. Jehovah o, akory ny alehibe ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Amen. Miaraka ivavakasika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra, indreto izahay manandratra ny fiderana eo amin'ny seza fiandriananao, raisoanitra manompofona izany. Fanamasinao na izanaiza toerana misy anay sy anarahanay izao fandaharana izao, dia aoka hiasa ho amponay ianao. Jesosy Kristy, aoka ho tsapanay ny fanatrehanao amin'ilay teny fikasana nay izy angonandrona telo amin'ny anaranao dia ho afivony ianao. Amin'ny anaranao no anonana ny vavaka. Amen. Amin'ny anaran'i Kristy, lay kapitentsika, filohantsika no anolorana ny fiarabana ho antsika tsirairay avy, indrindra ho anao izay manaraka izao fandarana izao. Fiadanan'i Kristy ho aminao sy ny ankonanao ary hitantsika manakariva ny tompo. Global Youth Day, andro maneran-tany ho an'ny tanora adventista. Ity androany ity dia natokany foibe maneran-tany eo anivon'ny fiangonana adventista mitandrina ny andro fahafito mba ankalazana izany sabata manokana antsoina hoe Global Youth Day izany. Noho izany dia misy izao fandarana manokana izao izay tontosaina amin'ity androany ity, ary mandritry ny herinandro dia hiaraka eto isika manasanao manokana ary manasa antsika rehetra mba samy anjoya izany fandarana izay tanterahantsika izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany no azona manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra, ary manolotra ihany koa reto namana izay manatanteraka izao Fanompoam-pivavahana izao. Miaraka manokana isika satria mahana vahiny izay aveo anivon'ny ranomasimbe indianina, dia tsy izaka izany fa ny pastora Raharjona na atsotsika tanora aminana hoe chef espadon fulgurant. Manaraka an'izany dia miaraka amintsika eto ihany koa ny staff ny aventuré eto anivon'ny Fédération Madagasikara afovoany, dia tsy izay izany fa ny mpanompo vavin'Andriamanitra antry ny Rina Arvony, fantatry ny rehetra amin'ilay anarana hoe UP astucieuse. Manaraka an'izany ihany koa dia miaraka amintsika eto ny sehera maromaro izay eto Analamanga sy faritra Itasy. Ny voalohany amin'izany dia ny sehera Analamanga voalohany, Rasolon'ny Rina Victorien Alexis na ny chef Oriamnos Diligent. Dia manaraka eo anilany eo ihany koa ny chef Fidy Arso Rakoton'ny Rina. Ahitsika rehetra ihany koa amin'ny anarana hoe Alizane Honnête. Analamanga faharoa ary ny Analamanga fahadimy ny chef David Alfred, na antsotsika amin'ny anarana hoe Galus de Gourdy. Analamanga fahadimy, ary ny solitena ny sehera avy any amin'ny faritra Itasy dia ny chef Ampuge Roublard na ny Lola Razafy Mamonjy Doda. Koa fifaliana lehibe ho anay ny mantanteraka izao fampivavahana masina izao
ho tahian'Andriamanitra ane isika ary ahita ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fikasihan'Andriamanitra. Dia mirary sabata feno fifaliana ho antsika rehetra, samy ho tahian'Andriamanitra, samy tsara antsika rehetra tompoko. Ny nanolotra antsika teo dia ny pastora Rakotopiera Jean Sosten, fantatsika amin'ny anarana amin'ny alalan'ny tanora hoe chef Audada Humble. Izy no nanolotra antsika teo, izay miadidy ny tanora eto amin'ny departementan'ny Madagasikara afovoany. Izy no miaraka amintsika nanolotra antsika teo. Andeha hiaraka hideran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny hira faharoanjato. Laraka hira faharoanjato ho fiderantsika an'Andriamanitra mihira fihiram-pifaliana. Fihiram-pifaliana hankalaza ilay tomponao, asandrato veo fiderana ubiro salano atao. Tera itompo mpanavotrana ira ubi Jehova mpamoronanao. Gaoka ny feo fifaliana isandratra ambony ao, anako oreheran-tany hanambara fitimana vao. Tera itompo mpanavotrana ira ubi Jehova mpamoronanao. Isika de olombontsena firenena zay voatokanao, navotana tao golokota Jesosy no nanafakao. Tera itompo mpanavotrana ira ubi Jehova mpamoronanao. Namangy antsika tokoa ny tompony lanitra soa, nomeny ny fanantenana handova ilay tany vao. Tera itompo mpanavotrana ira ubi Jehova mpamoronanao. Ritompo mpandahatra endry hidreto zahay zanakao, ho tena mpanompo voatendry hanosy anarakanao. Tera itompo mpanavotrana ira ubi Jehova mpamoronanao. Manasanao handray ny baibolinao ka ho vakiana ao amin'ny Jeremia 10 ka ny andininy fa 40. Jeremia 10 ka ny andininy fa 40. Amin'ny anaran'i Jesosy, hitako ny teninao ka no anko, ary ny teninao no fifaliako sy firavorafon'ny foko. Toizantsika izany vaky-teny izany ao amin'ny Mateo 7 ka ny andininy fa 10 sy ny fa 40. Mateo 7 ka ny andininy fa 10 sy ny fa 40. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga
sy nitoro filazantsara ny fanjakana ary nasitrana ny aretina rehetra mba mirofo rehetra. Ary noho nahita ny vahoaka Jesosy dia naonena azy ny fijerin'ireo satria nampahatraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Amen. Iaraka hivavaka isika tompoko. Ry Rainay Masina tsara indrindra any an-danitra, misaotra anao hatrany izay noho ny fotoana nomenao ankehitriny izay nahafahany tanora rehetra maneran-tany mankalaza izao global youth izao. Tompo malala indreto izahay, avelao ny heloka sy fahatsonay, misaotra noho ny fanadiovanao anay nondrasoa nalatsakao tamin'ny tanora indrindra. Saosy malalo, taio avokoa ny sampanasa rehetra izay manomboka any amin'ny conférence générale midina aty amin'ny division ary tonga aty amin'ny union ary midina hatraty amin'ny région hatraty amin'ny district ary ny fiangonana. Tompo, taio avokoa ireo mpitantanasa rehetra ireo mba samy ho feno fananao azahoana mitory ny filazantsara maneran-tany. Ingany izany fitarihan'ny fananao zany ho amin'ny tsirairay avy. Ho andreo namanay manty tanindrazanay ity, ingany mba hiadana sy finaritra ihany koa. Ireo namanay izay tsy salama, ireo namanay variana any amin'ny toeran-kafa any. Tompo, ianao no hitsidika sy hijery azy ireny amin'ny toerana misy azy avy ka hiasa amin'izy ireo ny fananao, ho an'izay marary ositranonao, ho an'izay malaina ampirezinao Jesosy. Ary maro ihany koa ny tiany angatahana kanefa fony fisainanay Jesosy malala, koa dia ianao no hanatanteraka ny mety indrindra amin'ny fiangonanao rehetra maneran-tany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana mivavaka. Saotrika dia tonga eo amin'ny Fanompoam-pivavahana manokana dia ny fanatitra sy ny ampahafolony. Manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra aloha. Omena fotoana fohy isika mba hanomanantsika ny fanatitra antsika izay any amin'ny toerana misy azy any. Ka rehefa voaomana ny fanatitra antsika eny am-pelantanantsika eny dia manaova vavaka mangina mba hitondrantsika n'izany fanatitra izany eo an'Andriamanitra. Ka isaory Andriamanitra noho ny fanatitra nataony ho fanavotana antsika. Isaorana noho ny fanambinana ka ahafahanao mamerina ny anjaran'Andriamanitra. Anoloranao ihany koa ny tenanao mba ho fanatitra velona sy masina ary ho fitahiana ho an'ny hafa. Anoloranao ihany koa ny izay nomenao ho an'Andriamanitra ka mba ho azo ekena eo anatrehany izany ho fanohanana sy ny famitana ny iraka nakinina amin'ny fiangonana. Azo heverina fa naprisika ny fanomezana nataon'ireo Korintiana ho an'ireo mpianatra tany Jerosalema ny apôstôly Paoly. Nanana fanandramana mahagaga ho zaraina izy mahakasika ireo
makedoniana. Zavatra hafa mihitsy ny fijoroana ho vavolombelona izy ireo hoy Paoly ao amin'ny Koritianina 2:7-8 ka hatramin'ny 15. Ary ampahafantarinay anareo ry rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana any Makedonia, fa tamin'ny fahoriana be ny nizahan-toetra azo no nitombohan'ny hafaliany ary ny hamafin'ny fahatrany no nampitombony hitsipony. Koa vavolombelona fa araka ny zakany eny mihoatra noho ny zakany aza, sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany, sady nangataka mafy taminy koa izy mba havelany hikambana amin'izay fanompoana ho an'ny olona masina izany. Ary tsy araka ny nantenainay fa ny tenitenany no natolony ho an'ny tompo aloha, dia ho anay koa noho ny sitrapon'Andriamanitra. Misy zavatra sasatsasany izay miavaka ao amin'ity fijoroana vavolombelona ity. Ny voalohany dia ny fahalalan-tanana tsy nampinon'ny Makedoniana, nanome avy amin'ny fahatrany ireo ary mihoatra noho ny fahafahany. Faharoa, miseho ny tsy ambaratelony na n'olo-tena ho an'ny tompo aloha izy ireo. Avy eo dia nanome avy amin'izay nananany ho an'ny asany avy. Mamaritra ny maha isika antsika ny fitiavan-tena amin'ny maha olombelona lavantsika, mba hahatonga antsika tsy ho tia-tena sy hanome ampahalalan-tanana ho an'Andriamanitra sy ny hafa, dia mila manolotra ny tenantsika ho an'i Jesosy aloha isika. Rehefa manao izany isika dia lasa hitovy aminy kokoa ary ho mpitantana tsara kokoa ireo fanomezan-tsoa avy aminy. Fantatr'ireo Makedoniana izany ary fantatsika ihany koa. Andeha isika hanokana fotoana isan'andro mba hanolorantsika ny tenantsika ho an'Andriamanitra aloha, ary hangataka aminy hanamboatra antsika hitovy amin'ny bebe kokoa isika. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitro, ankehitriny dia nomenao anay ny lesona manokana mahakasika ny fanoloran-tena. Raha eo mangataka izay omeny fananao masina mba hahafahanay manolo-tena ho amin'ny asa fahampoana. Nomenao ihany koa ny fitahiana manana ambiampy izay, dia aingane mba handrotsahana ny fananao masina, mba hahafahanay manome ireo fitahiana ireo ihany koa, ary amerina izany ho eo aminao, ary tsy eo aminao ihany fa amerina izany ihany koa ho an'ny hafa ihany koa izay tsiraray avy. Tompo malalo, raiso ny tenanay ho fanatitra velona kasitrahana eo anatrehanao, ary ny fanatitra izay atolotray dia mba ho raiso ary tsofo-rano mba ho havita be amin'ny fanomponanao sy ny asa izay kasanao atao. Izany vavaka izany no toriana sy ho tononona sy irina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
hivavaka tsika. Misaotranao zay Andriamanitra reo fa mbola afaka mianatra ny teninao. Aoka mba ho anay ankizy tsara ny teny izay ambara eto. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tantara iray ankizy no andraisantsika lesona amin'ny teny ity. Lohateny dia manao hoe tena anao tokoa iny. Averiko tena anao tokoa iny. Indray andro ela be dia tsy ampy ny Baiboly. Tsy nanana Baiboly izany ny olona rehetra. Ary nalahelo tokoa ny olona satria tsy misy Baiboly teny an-tanany. Anisan'izany ndraiky izy i Mary. Ito Mary tsy nanana Baiboly izy. Dia hoy izy hoe ahoana ary mba azahoako Baiboly? Any am-piangonana ihany izany vao mihaino ny tenin'Andriamanitra. Nefa ty hanana Baiboly be mihitsy. Inona reny ataoko hoe? Nataony hoy nareo raiky izy. Tao anatin'ny taona izy nanangona vola hividianana Baiboly. Rehefa nahazo vola izy dia enony fa misy n'izany hoe ngia Charles zany hoy mivarotra Baiboly. Dia hoy izy hoe dia tady Baiboly any ngia Charles hividy mihitsy nefa 9 kilometatra nefa vao tonga any. Tsy maninona zanga fa andehanako any tsy maninona izany. Tonga tany izy dia izy amin'ireto ary ny tranon'ny ngia Charles. Mety ho hito. Dia nandondony izy. O tompoko. Nisy rangahy anankiray nivoaka avy any. Manahoana tompoko? Manahoana kialakely. Maro tompoko ny anasako. Dia za hividy Baiboly aty aminao. Ay, hividy Baiboly? Eny tompoko. Misy Baiboly eo zao fa anankitelo sisa. Dia efa tsy anao intsony fa efa an'olon-kafa. Sampy ve? Tsy tako izay atao. Tsy afaka hanome intsony an'izay Baiboly izay Ngasa aloha mba omeo Baiboly re tompoko. Mba omeo re ay. Ahoana re izany ny ataoko ry Mary? Mba omeo ary tompoko. Zany efa nanangona vola dia efa tonga taty amin'ny 9 kilometatra hitady anao e. Inona re izany? Eny ary. Dia izao ameko anao dia Baiboly ty dia le olona hafa zany no miandry. Marina ve? Hoe faly be misaotra tompoko, misaotra tompoko. Teraka izy le Baiboly Mary. Faly be izy sady nandeha nody. La nazo Baiboly ihany la. Rehefa taty aoriana raiky izy dia afaka namaky Baiboly Mary. Ary amin'izao fotoana izao raha makany hoe ho any Londres ianao dia mbola mipetraka ao tsara ny Baiboly Mary amin'izao tsika amin'ny teny izao. Inona ary lesona azontsika tsoahana amin'izay? Anankitelo raiky izy lesona azo tsoahana amin'izay. Ny voalohany dia mila manana Baiboly ny ankizy. Mila manana Baiboly ny ankizy tsirairay. Ny lesona faharoa dia vakiana tsara io Baiboly io. Vakiana tsara izy io. Vakiana tsara. Ianao ankizy mihitsy no mamaky azy. Ary ny lesona fahatelo, mivavaka izay vao mamaky Baiboly. Mivavaka izay vao mamaky Baiboly. Irina raiky izy mba hanao tahaka ny Mary isika. Anana Baiboly, amaky azy,
ary mivavaka mialohan'ny hamakiana ny baiboly. Izay no mahatonga ny Jeremia araka ny voavaky teo aloha hoe hitako ny teninao ka nohaniko ary ny teninao no fifaliako sy firavoravoanao foko. Engany mba hanao an'izany avokoa ny ankizy rehetra. Ary hivavaka tsika. Sotranao izay Andriamanitra raha io fa nandray ny teninao ary maniry izay no mba hanana baiboly. Tsy any dada na any neny fa ho anay mihitsy. Ary amaky izany tsara. Eny, hivavaka ihany koa alohan'ny hamakiana ny tenin'Andriamanitra na ny baiboly. Amen. Mantsony isika narady hiambina hitoriko ani Kristy tompotario na aizale ny molotro otendreo sayane zao hande na izy antsononao zao hande na izy antsononao nisande hiaranoina handea zao hande na izy antsononao zao hande na izy antsononao intiao irao ao handea. Panzaka lehibe tsy maintsy ambarako fa tsara re na firenena na aiza le na iza hiantsony ay zao hande na izy antsononao zao hande na izy antsononao nisande hiaranoina handea zao hande na izy antsononao zao hande na izy antsononao intiao irao ao handea zao hande nisande hiaranoina handea zao hande intiao irao ao handea Faly miarabantsika tanora izay mankalaza manokana ny andron'ny tanora maneran-tany ity. Miarabantsika rehetra ihany koa izay manaraka izao fandaharana izao. Araka ny efa nambara ombenombeny dia ao anatin'ilay hoe andro maneran-tany ho an'ny tanora isika. Izay ny banjinina manokana ny lohahevitra manao hoe misehoa any amin'ireo tanan-dehibe. Ary manafatra manokana ny filohan'ny tanora maneran-tany, ny pastora Sikomalo, fa ao anatiny ity hoe misehoa amin'ireo tanan-dehibe ity dia midika izany hoe misy fanoloran-tena amin'ny fo manontolo izay ataon'ny tanora amin'ny fanatrehana sy ny fandraisana anjara amin'ireo zavatra rehetra izay tanterahana, ary indrindra ihany koa fanehoana fangorahana, fanomezana fanohanana, fandraisana andraikitra ary fikolokoloana firaisankina ao anivon'ny zany tanan-dehibe izany. Ny fanariana zany dia hampitombo isika rehetra ny ezaka izay aseho amin'ny tanan-dehibe, miseho amin'ny tanan-dehibe. Ary izay hoe miseho amin'ny tanan-dehibe izay tsy isika ny misehoseho ao fa maneho amin'ny Kristy amin'izany tanan-dehibe izany. Tsy amin'ity herinandro ity ihany fa mandritra ny fiainana manontolo, ary ahatonga ny toerana misy atsika ho toerana izay mamiratra kokoa sy tsy manavakavaka ao an-tanan-dehibe. Ity andro ity ihany koa izany nanomboantsika ny herinandro fiaraha-mivavaka izay nampitondrana izay lohahevitra izay manao hoe misehoany amin'ny tanan-dehibe. Ary ny lohahevitra voalohany androany dia hoe tian'Andriamanitra ve ny tanan-dehibe izay misy anao. Alohan'ny hamalitsika n'izany fanontaniana izany dia ndeha hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra rainay, andresy haino ny teninao izahay, mitenena Jehovah o fa mihaino ny mpanomponao, ary hosoro ny molotro mba tsy teny afa-tsy niafatra fa aminao.
noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka ny fanontaniana manao hoe tian'Andriamanitra ve ny tanan-dehibe? Ezaka amaly zany fanontaniana zany isika androany. Kanefa alohan'ny anaovantsika an'izany dia hanasa anareo hijery zavatra mahaliana vitsivitsy momba ny tanan-dehibe. Tanan-dehibe izay fantatra araka ny fanadihadiana fa toerana be ponina tsy voalamina tsara, ivo ny toe-javatra rehetrarehetra. Reny tanan-dehibe ireny ihany koa dia ao ny misy ny vola, ao ny misy ny kolotsaina, ao ny misy an'ireny trano manaka-danitra hoy ny fitenenana. Ary ao anatin'ireny ihany koa no ahitana toerana sy kolotsaina, fanavaozana, fampianarana. Anenge hijery tanan-dehibe vitsivitsy anisan'ny goavana eto an-tany isika. Ao anatin'izany ny tanànan'ny Tokyo. Tokyo any Japon dia iray amin'ireo tanan-dehibe izay be ponina indrindra eto an-tany. Malaza amin'ny fananana teknôlôjia vaovao avolenta ary manana kolotsaina moderna tena raitra tokoa zany tanan-dehibe izany. Jery isika ny tanan-dehibe New York any États-Unis. Anisan'ny ivon'ny zavadrehetra zany tanan-dehibe izany, manana ny vola be, ny raharam-barotra ary kolotsaina malaza tahaka ny kolotsaina mety fantatry ny tanora ny hoe kolotsaina pop. Ny tanan-dehibe any Londres, renivohitry Angleterre, Royaume-Uni dia zao anisan'ny tanàna tena manana tantara izay mbola tena mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny politika sy ny toe-karena maneran-tany. Beijing izay renivohitry Chine dia fantatsika fa toerana manan-danja tokoa eo amin'ny politika sy ny kolotsaina. Raha mijery sika ny tanan-dehibe hafa tahaka ny hoe Sao Paulo any Brésil dia any no ahitana sy hitrangan'ny zavatra rehetra any amin'ny faritra atsimon'ny Amerika iny, ary betsaka ihany koa ny raharam-barotra sy ny kolotsaina mifanerasera ao anatin'izany tanan-dehibe izany. Mumbai, tanan-dehibe any Inde, tanàna izay tena mitombo be ary tena manana lanjany eo amin'ny lafiny fandraharahana. Ary eto Afrika isika dia misy an'izany Lagos zany, tanan-dehibe renivohitra Nigeria, fobe arabola afrikanina izany ary mamaritra kolotsaina lehibe eo amin'ny tontolo afrikanina. Raha mijery ny eto amin'ny misy atsika moa ny eto Antananarivo dia ngamba milaza miara-mahita ny amin'izany tanàna renivohitry Madagasikara izany. Raha mijery an'ireny tanan-dehibe rehetra ireny isika dia mahafantatra fa tsy hoe manana an'izay maha-izy azy izay fotsiny ireo tanan-dehibe ireo, fa manana olana ihany koa izy momba ny ara-petsepo. Manana ny olana ny tsirairay avy ao anatin'izany tanan-dehibe izany. Raha ny tena marina dia tsy ilay zavatra hitantsika eny amin'ny sary mihetsika eny foana akory no any amin'ireny tanan-dehibe ireny, fa mety misy stress any, fahasahiran-tsaina any, mety miazakazaka mandeha aingana ny zavatra rehetrarehetra, mety mikorotana ny fifamoivoizana, ny fitohanana sy ny sisa. Ary ny loza ary dia na dia ao anatin'ny olona marobe aza dia misy ireo mahatsiaro homandrery, satria tsy manana fifandraisana lalina amin'ireo olona izay manodidina azy. Noho izany any amin'ireny tanan-dehibe ireny dia betsaka ny olona manana fanahiana, misy ny fananana, misy ny fanerena mba hahomby sy mba ho tafa hoy ny tanora izay. Ao ihany koa any amin'ny tanan-dehibe misy an'ireo raritsaina, faketrahana noho ny hamafin'ny fiainana. Re ava-malala, tian'Andriamanitra raha mitondra izao vaovao mahafaly izao isika. Vaovao mahafaly dia ny hoe tian'Andriamanitra ireo tanan-dehibe ireo. Midika izany fa tian'ireo olona miaina ao amin'izany tanan-dehibe izany, tian'ireo olona ireo miaraka amin'ny olana izay hatrehany, miaraka amin'ny fihetseham-po izay ananany. Satria ilay Andriamanitra izay tompontsika dia manana fogoavana ary manana fangorana rehefa mahita an'ireny olona ireny, mahita mandalo fotoan-tsarotra amin'ny fiainany. Ahoana ary no anehoan'Andriamanitra an'izany fitiavany tanan-dehibe izany? Misy zavatra anankitelo izay hojerentsika mahakasika an'izany fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany izany. Voalohany dia izao, mandefa afatra any amin'ireny tanan-dehibe ireny Andriamanitra. Mahafantatrao ve fa ilay tanan-dehibe voalohany
zay naoron-kaina. Hitantsika ao amin'ny Genesisy toko 4 izany any amin'ny andininy 17 nampitondray ny anaran'ny zanany hoe Enoka. Io zany ny tanan-dehibe maneran-tany voalohany indrindra. Ary zany tanan-dehibe izany dia misy tantarana fianakaviana ao, misy fisiny olana lehibe ihany koa tao amin'izany Enoka izany, ary namorona tanan-dehibe feno adalàna io tanan-dehibe io, ary lafiny olana ara-panambadiana, ny vono-olona, ireo taranaka, ireo razambentsika ireo zany dia nisy zavatra matsiravina zay niainana tao amin'io tanan-dehibe io. Kanefa tao amin'io tanan-dehibe ihany koa voalazan'ny soratra masina fa nisy mozika, nisy zavakanto tao anatin'izany tanan-dehibe izany. Ny tantaran'ny Baiboly milaza amintsika fa tsy niatsara izany tanan-dehibe izany. Natonga an'Andriamanitra nitondra ny safidrano. Ary na dia tao aza ny safidrano, dia nisy ireo zanak'alahy Noa zay nanorona tanan-dehibe, anisan'izany Iam, zay tanan-dehibe zay niaika an'Andriamanitra mihitsy satria tanàna feno faharatsiana. Ary fantatsika ny tantaran'ilay hoe tilikambon'ny Babela zay nieveran'izy ireo fa hahatonga azy olo malaza dia nanangana an'izany tilikambo izany. Hitantsika any amin'ny Genesisy toko 10, ny Genesisy toko 12 an'izany tantaran'ny tanàna sy tilikambon'ny Babela zay natsangan'ireo taranaky Noa. Nandefa hafatra Andriamanitra amin'ireo tanan-dehibe. Fantatsika ny tantaran'ireo tanan-dehibe ao amin'ny Baiboly. Anisan'izany ny tantaran'ny Babilôna, ny oran'ny Kaldea, Sodoma sy Gomora, Ninive, Jerosalema. Zany dia tanan-dehibe hitantsika ao amin'ny soratra masina, ary maneho ny faharatsiana zay mitombo tao an-tanàna. Kanefa ny mahagaga dia izao, na dia teo ara zany olana nisy teo amin'ny tanan-dehibe izany, dia tsy mba nilavilefin'Andriamanitra, fa niditra tsehatra mandrakariva. Nandefa iraka mpitondra hafatra zay mitondra ny hafatra feno fitiavana sy fangorahana, zay mitarika azy ireo hanana tombontsoa iova Andriamanitra. Fantatsika amin'izany ny tantaran'ny Jona zay nirahana ho any Ninive. Azontsika tao ny mamaky ny bokin'ny Jona mahakasika an'izany tantara ny nanirahana azy tany Ninive izany. Fa nasain'Andriamanitra nakany Ninive Jona mba hampitandrina azy ireo. Toerana anankiray izay feno herisetra, feno faharatsiana izany Ninive izany. Ary ny bokin'ny Naoma toko 7:1 dia milaza fa tena ratsy indrindra zany tanàna izany. Misy faharatsiana izay voalaza ao, milaza fa rehefa misambotra ny fahavalo ny mpanjaka dia izao dorany arabaky teny ilay olona rehefa endahana ny hodiny. Zany ny faharatsiana nisy teo amin'ity tanàna ity, ary tena matsiravina izany. Kanefa na dia teo ara zany herisetra izany, na teo ara zany zava-doza sy faharatsiana izany, dia tsy te andao azy ireo Andriamanitra. Te hanome azy ireo tombontsoa ahafahany miova Andriamanitra. Ary izany indrindra no nanirahany an'i Jona ho any amin'izany tanàna izany, mba ampitandrina azy ireo. Ary fantatrareo ve, raha namaky ny tantara isika amin'ny Jona toko 7:1-5 ka hatramin'ny 10, fa nibebaka ireo olona tao amin'izany tanàna izany. Nibebaka ny tao Ninive. Zany hoe Andriamanitra no naniraka mpitondra hafatra zay nitondra ho azy ireo amin'ny fibebahana. Raha mijery ny tanan-dehibe misy atsika amin'izao fotoana izao ihany koa isika, dia mahafantatra fa te haniraka anao Andriamanitra mba hitondra hafatra, satria tian'Andriamanitra raha miverina makeo aminy reny olona any an-tanan-dehibe reny. Ary izay indrindra ny voalaza ao amin'ny Ezekela toko 7:30-12. Bokin'ny Ezekela toko 7:30-12 dia izao no voalazany zany tenin'Andriamanitra izany. Raha velona koa aho Jehova Tompo, dia tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy, fa ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Mela amin'ny raha lanjatinareo fa nahoana mo ny teo faty anareo ry taranak'Israely. Izany ihany koa no hafatra zay tian'Andriamanitra ho apetraka amin'ny tanan-dehibe ankehitriny. Tsy tamin'ilay tanan-dehibe tamin'ny andro fahiny ihany, fa mbola maniry Andriamanitra ny ahita fiovana eo amin'ireo tanan-dehibe misy atsika ankehitriny. Te hiteny Andriamanitra manao hoe ianao tanan-dehibe io amin'izao vanim-potoana izao, na eo ara ny faharatsiana, na eo ara ny olana, dia izao tsy te ho diso anjara amin'ny zavatra tsara ao amin'ny tanan-dehibe misy anao fa tiako mba hibebaka sy hiova ho amin'ny tsara ianao.
raha mieritreritra ny tanan-dehibe zay misy atsika reo tanan-dehibe zay naseho anao teo na ny tanan-dehibe misy eto Madagasikara dia tian'Andriamanitra izany nitondra azy ireo ho amin'ny fibebahana. Mety misy zavatra mahafinaritra zava-tsomany amin'ireny tanan-dehibe ireny kanefa misy olana ihany koa, misy fasarotana, misy eloka bevava, misy faharatsiana na zany azy dia tsy mitsahatra Andriamanitra maniraka olona mba hampitandrina azy ireny, mba haneho ny fitiavany amin'ireny olona ireny. Ary teteny amin'izy ireo Andriamanitra manao hoe mbola eto aho Andriamanitra, ary miaraka amiko sy miaraka aminao dia azon'Andriamanitra ataony manova an'izany tanan-dehibe izany. Raha mametraka ny fanontaniana zany isika hoe na mety manontany teny ianao makasika an'ireny tanan-dehibe ireny hoe mbola mihevitra ve Andriamanitra ny valin-deha tokoa, mihevitra Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ao anatin'ireny tanan-dehibe ireny raha reo olona ao anatin'izany miaina ao anatin'ny fiadanana, ny fanambinana ary firindrana. Tian'Andriamanitra ny ampiasa sy ny ampiasanao mba hanatanterahana an'izany. Ka noho izany ilay tanora malala, rahalahy sy anabavy, ndeha hovonina, ndeha hamaly ny antson'Andriamanitra mba ho anisan'ny mpitondra fiovana ao amin'ny tanan-dehibe zay misy atsika. Ry tanora malala, ny fanovana ny tanàna anankiray, tanàna zay atao hoe mety maditra, adala, dia zao miany izy ireny Andriamanitra ary maneho ny fitiavany Andriamanitra, maneho ny fangorany Andriamanitra ho an'ireo tanan-dehibe ireo. Voalohany zany ny tenenitsika teo hoe mandefa mpitondra hafatra Andriamanitra, fa eto ny faharoa dia hoe tena maneho fitiavana sy fangorana ho an'ireo tanan-dehibe ireo Andriamanitra. Tsy mandefa mpitondra hafatra fotsiny izy, fa maneho an'izany fangorana izany, indrindraindrindra reo olona zay mandalo fotoan-tsarotra ao anatin'izany. Fakitsika ny teny zay fa novakiny ny rahalahintsika teo zay fototra zao hafatra izao dia ao amin'ny Mateo 7 ny 5:5 sy ny 6:30. Filazantsara ny Mateo 7 dia izao no voalaza eo amin'ny 5:5 sy ny 6:30. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohatra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitoro ny filazana amin'ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mba minofo rehetra. Raha pitsitsika andinika misimisy kokoa an'izay lohahevitra izay, fa ny tapany 5:30 dia izao no voalaza. Ary noho nahita ny vahoaka Jesosy dia nahonena azy ny fijerin'ireo satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Inona dikan'izany hoe mahonena izany? Satria honena eto Andriamanitra na hoe mangoraka Andriamanitra. Raha lazaina amin'ny teny tsosotra dia le fomba fitenitsika hoe miditra ao amin'ny kiraron'ilay olona anankiray, matakatra ny olana sy ny fanaintainana zay atrehany. Andriamanitra dia tena mihevitra lalina ny momba ny olona ao tanan-dehibe, indrindra rehefa mandalo fotoan-tsarotra izy ireo. Raha mamaky isika na maka sary an-tsaina ny tanan-dehibe dia tonga ao an-tsaina mandrakariva izany hoe toerana feno korotana, toerana feno fisavoritahana. Ny olona ozintsika teo manirery, kivy, marary, na misy ihany koa olana hafa zay miseho. Andriamanitra nefa te-hiteny amin'ireny olona tsirairay avy ireny manao hoe eto ary sakaiza, eto ho anao. Tsy miady rery ianao, tsy rery ianao amin'izany ady zany fa eo Andriamanitra miaraka aminao. Ary amin'ny alalanao ihany koa no ahafahan'Andriamanitra maneho an'izany fangorana sy fitiavana izany. Ary amin'ny manaraka ianao izay mandre ihany koa amin'ity fotoana ity, rehefa matsapa ihany koa ny tenanao fa misy fahasahiran-tsaina lalina amin'ireo zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao, dia tadidio fa ain'Andriamanitra ny mahatsapa an'izany zavatra iainanao izany. Ain'Andriamanitra ny mahatakatra ny zavatra izay lalovanao ary miompo-po aminao Andriamanitra. Miompo-po amin'ireo olona rehetra mandalo an'izany toe-javatra izany Andriamanitra. Na dia mikorotana toy inona aza ny tontolo izay misy anao, dia tsarovy fa eo anilantsika Andriamanitra, mikarakaratsika Andriamanitra, maneho fitiavana amin'ny alalan'ny asa izay ataony Andriamanitra. Ary izay indrindra no mitarika antsika ao amin'ny 4 fahatelo dia ny hoe manova
reo tanàn-dehibe Andriamanitra. Hatreto isika dia niresaka ny amin'ilay hoe naniraka mpitondra hafatra Andriamanitra, naneho fangorahana sy fitiavan'Andriamanitra. Tsy izany ihany anefa fa Andriamanitra dia manam-pahaizana manokana amin'ny fanamboarana, fanavaozana ny tanàna. Tsy haiko raha fantatrao ny tantaran'ny lehilahy anankiray antsoina hoe Saoly avy any Tarsisy. Raha tsy fantatrao dia azonao atao mamaky an'izany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7, manomboka eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 9. Fa izany lehilahy zany izay natsoina hoe Saoly dia anisan'ny lehilahy anankiray izay nanenjika ny fivavahana kristianina. Mihevitra ho manao ny asan'Andriamanitra izy ary nanenjika ireo kristianina tamin'izany fotoana izany. Naka taratasy tamin'ireo manam-pahefana rehetra izy azony manenjika ireo kristianina any amin'ny tanàna rehetra, any amin'ny tanàn-dehibe rehetra. Ndray andro anefa fa raha nandeha ho any Damaskosy izy araka ny fantatsika, mba hanao an'izany asa fanenjehana izany. Dia izao, ary ity ny tena zavatra mahaliana. Jesosy mihitsy no nidina avy tany an-danitra mba hifanela amin'ity lehilahy ity teny an-dalana Damaskosy ary nanova tanteraka ny fiainany. I Saoly izay fahavalon'ny kristianina ratsy indrindra dia niova ho Paoly, ilay anisan'ny lehilahy nanorina fiangonana tany amin'ny toerana rehetra izay nalehany, tany amin'ireo tanàn-dehibe rehetra izay nandalovany. Anisan'ny apôstôly nanan-danja indrindra izy, lasa mpampianatra ny filazantsara lehibe. Andriamanitra no nanova, nanamboatra an'io lehilahy Saoly tonga Paoly io. Inona moa ny lesona azontsika tsoahana amin'izany? Raha ain'Andriamanitra ny nanova lehilahy tahaka ny Saoly tonga tahaka ny Paoly, dia ain'Andriamanitra ny manova ireo karazan'olona rehetra izay hita ao an-tanàn-dehibe. Ary tsy vitany hoe manana hery hanovana ny isam-batan'olona fotsiny Andriamanitra, fa manana ny hery ihany koa izy hanovana ny tanàn-dehibe iray manontolo. Rehefa miasa ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka miova ny zavatra rehetra. Raha tsapanao fa mila fiovana ny tanàn-dehibe misy anao, dia tadidio fa izany no manavanana an'Andriamanitra, izany no asa manavanana an'Andriamanitra, izany ny spesialite an'Andriamanitra, ny fanovana olona, fanovana ny toe-javatra. Izy dia ilay anisan'ny mpanakanto am-perinasa izay mahay manova, manatsara ny zavatra rehetra. Tsy nisy ambatan'olona ihany isika, fa na ny tanàna iray manontolo aza. Raha miresaka izany isika manomboka izao herinandro fiaraha-mivavaka izao manao hoe misehoany amin'ireo tanàn-dehibe, dia tsotra fotsiny ihany. Manana fitiavana manokana ny tanàn-dehibe. Tahaka ny tiavan'Andriamanitra ny tanàn-dehibe no aoka hanananao ihany koa izany fangorahana sy fitiavana izany. Hitantsika ao amin'ny Baiboly iray manontolo ny fomba anehoan'Andriamanitra n'izany fitiavana izany tamin'ny fomba tsy mampino. Ary nandefa hafatra Andriamanitra, hafatra izay tena tsapa sy hita teo amin'ny tanàn-dehibe, nanova azy ireo. Nanova tanàn-dehibe feno fahotana tahaka ny Ninive ho izitsika teo Andriamanitra. Nanova lehilahy mpanenjika tahaka ny Paoly izay nitety tanàn-dehibe hanenjika kanefa lasa mpitoro ny filazantsara tany amin'ny tanàn-dehibe. Raha navitan'izany Andriamanitra dia afaka ny havitan'izany ihany koa amin'izao fotoana izao. Kanefa mitodika amintsika tanora rehetra, amin'ny mahatanora an'Andriamanitra antsika, amin'ny mahatanora izay ao anatin'izao fankalazana ny andro maneran-tany ny tanora izao, dia ianao no nantsoina mba ho tanana sy ho tongotra Kristy. Ka raha asaina miseho any amin'ny tanàn-dehibe ianao, dia midika izany fa rehefa mahita anao ny olona dia afaka mahita an' Jesosy ihany koa. Manana adidy sy andraikitra isika ny ampivelatra ny fanjakan'Andriamanitra ao anatin'izany tanàn-dehibe izany. Tsarovy fa tena miasa Andriamanitra ao amin'ny tanàn-dehibe izay misy atsika. Ary afaka aneo ny fitiavany sy ny fangorahany izy. Fa maniry miara-miasa amiko, maniry miara-miasa aminao. Mba tianao ve ny ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra? Mba tianao ve ny hanatanteraka an'izany baiko ny hiseho any an-tanàn-dehibe, haneo ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fankorahan'Andriamanitra? Raha fanirianao zany dia manasanao any amin'ny toerana rehetra izay misy anao. Raha afaka mitsangana ianao dia mitsangana, raha tsy afaka mitsangana ianao dia mangataka anao mba hametraka ny tananao amin'ny fonao. Fa hiaraka hivavaka isika mba hahatonga antsika ho fitaovana hikorianana izany fitiavana, fangorahana sy fahasoavan'Andriamanitra ary hanova
ny tanàna sy ny tanàn-dehibe zay misy atsika. Andehanao zany fanolora-tena izany isika. Raha sitraka ao no mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Anondrika ny lohantsika, hivavaka isika, afaka mikipy ianao, afaka tsy mikipy ihany koa no raha ohatra ka tsy mety amin'izany ny toerana izay misy anao. Fa andeha hangataka amin'Andriamanitra, hampiasa asy, hampiasa anao, ho fantsona ikoriana ny fitiavana sy ny fangorahan'Andriamanitra, ka hanova ny tanàn-dehibe misy atsika Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra ray ny tsara indrindra izay ny an-danitra. Misaotra anao zahay tamin'ity fotoana ity, fa nampatsiahivinao anay, fa mandefa mpitondra hafatra any amin'ny tanàn-dehibe ianao. Indreto izay tanoranao, manavao ny fanolora-tenanay, ny hitondra ny hafatra ny fiverenanao maneran-tany any amin'ireo tanàn-dehibe rehetra amin'izao taranaka misy anay izao. Manavao ny fanolora-tena izay ny mpitondra hafatra matoky. Fantatray fa tia ny tanàn-dehibe ianao. Ary tenao raha ikorianana izany fitiavana sy fangorahana izany ny tanàn-dehibe amin'ny alalan'ny tanoranao. Fantatray fa manana hery ihany koa ianao hanovana ny fiainanay tsirairay avy, hanovana ny fiainan'ireo olona ao amin'izany tanàn-dehibe izany, ary hanovana an'izany tanàn-dehibe izany. Aoka iseho ny herinao, ka tsy amin'ity andro ny tanora maneran-tany ity ihany, tsy mandritra ny herinandro fiaraha-mivavaka miseho amin'ny tanàn-dehibe ity ihany, fa amin'ny fomba rehetra, amin'ny fiainanay rehetra, dia ho fitaovana ho ampiasainao zahay hikoriana ny fahasoavana sy ny fitiavana ary ny fangorahana ireo olona izay mifanerasera aminay. Amboary ny tsirairay avy aminay, amin'ny anaranao no hanonona ny vavaka. Amen. Hofeny izany ten'Andriamanitra no raisintsika avy amin'ny alalan'ny mpanompo izany andeha hira isika amin'ny alalan'ny laharana fa 783 laharan-kira fa 783 misy baikorea ataontsika ny andininy rehetra.
Ny araka hivavaka isika sotrahan'Andriamanitra ny fahasoavana sy ny famindrampo izay taony amintsika rehetra. Iaraka anondrika ny lohantsika hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo misotranao zahay satria renay tamin'ity androany ity fa miantso anay ianao mba hiseho ary tsy izay no hita fa ianao no hita any amin'ny tanan-dehibe sy ny toerana rehetra izay misy anay. Koa ataovy aminay ny tsodran-masina avy aminao Kristy eo mba hanananay ny hery sy ny fahefana sy ny fahaiza-manao azonay mampiseho ny voninahitra ao. Ary Andriamanitra ny fiadanany amasina anareo sambo tanteraka. Ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny teanareo ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'ny tompontsika. Koa raha ho avy Kristy dia izy no hiazona sy hitahanareo mandrakariva. Mandehana amin'ny finoana sy ny fahamarinana Kristy. Amen.